dia mbola amin'ny fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao. Alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray eo, misaotra no mandrakariva izay satria tsy mitsahatra ianao fa manome ny torolalana mba hahafahanay misedra ny zavatsarotra izay antalohanay. Mangatahanay dia ny fanahinao masina no hiasa mahery dia anatinay tsiraray avy mba tonga anay hahafoy ny lasitra fototra izay tsy mifanaraka amin'ny teninao, fa iondrika kosa ka andinika ny teninao izay marina torolalana ho anay mba hahafahanay miady amin'ny asan'ny Satana. Petraka tanteraka ampelantananao fiainan'ny sambatan'olona mba hahita fifaliana mifanarahana ny teninao, satria fantatray ny teny fikasana izay nomenao fa ho tanterahanao tokoa raha manaiky mankatao izay lazay ny teninao izahay. Dia mitenena Jehovah fa meno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly rahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny fanavotana isika ary tsy mamerina lava ny fanazavana, fa ao anatin'izay dia fanimpam-pivavahana tsara tokony ho tanterahana dia ny fampahoretena ozytsika na ny fifadikaniny. Izay fifadikaniny izay tokony ho fiainana fa tsy hoe fifadikanina amin'ny fotoana voatendry ary mila manakatra izava-panahy izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, satria mandra-pitsangana Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra. Zavatra tokony ho tanterahan'ny olona izay mikasa andova ny fiainana mandrakizay dia ny fampahoretena na ny fifadikanina, tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe mahafoy ny sakafo izay hohanina, fa manakatra ny zava-panahy, mifady ny ratsy. Ary hitantsika fa zanak'Israely raha ninga tao amin'ny tany Egypta, zavatsarotra ny nandalovany ary mandra-pahatonga tany amin'ny tany Kanana, 7 taona ndrenindreny tao an'efitra. Ary izay 7 taona ndrenindreny ny zanak'Israely tao an'efitra izay, ny zavatra tokony tanterahany dia miaina tao anatin'ny fifadikanana, fa saingy tsy takany tamin'izany vanim-potoana izany. Ary izay nahatonga an' Jesosy Kristy ihany koa izay nijerevantsika rehefa vita batisa dia niditra tamin'ny fifadikanana 70 andro sy 70 alina, 3 andro sy lona herintaona, izany hoe tokony 70 taona. Ndresahantsika ihany koa hoe ahoana ny maha-fifadikanana mandra-pahatonga ny fitsanganan'i Kristy avy amin'ny efitra masina indrindra izay tandindro ny fataperan'ity zao tontolo izao ity. Dia raha tahiny mateza ny olona 70 taona na 80 taona ozytsika, dia raha jerevana Jesosy teo amin'ny 70 taona ny teo izy ny natao batisa, ampianany 70 taona ny fifadikanana, 70 taona izay midika fa tokony fiainan'ny zanak'Andriamanitra mandritry ny androm-piainany, fampahoretena. Ary izay mahatonga antsika amin'ny resaka hoe ny fifadikanana izay tanterahana dia tokony ho fiainana tanteraka mihitsy. Resakitsika nefa izay ilay fifadikanana izay tsy hoe fahafoizana fotsiny sakafo, fa ady hatrehana, satria takan'i Jesosy rehefa niditra tao amin'ny fifadikanana izy nentiny fanahy tany an'efitra dia nisy ady ny fanandrinany tsara sy ny ratsy, ifanandrinan'Andriamanitra sy Satana ary ifanandrinany ny zanak'olombelona amin'ny fakapana ataon'ny Satana. Ary izay indrindra no nahatonga an'i Jesosy Kristy nanome ohatra ho antsika tao anatin'izay fifadikanana izay, satria vao niditra tany an'efitra izay tandindro ny fiainan'ny zanak'Israely ndrenindreny tany an'efitra dia ny devoly miandry azy ihany, misy ny fakapana. Ary ny tanjona ankendren'ny devoly dia mba tsy hahatonga mpanaradian'i Jesosy Kristy
andray ny famonjena fa horingana ny hevitra de tahaka ny zanak'Israely mafiatoka tanteraka mihitsy ka na de teo raha ny tenin'Andriamanitra zay nitarika azy tsy nakatao ny tenin'Andriamanitra fa nomonina ny sitrapony ihany ny tianao tanterahany de ny akabiazany ringana tany an'hevitra inona nefa ny zavatra mitranga tany an'hevitra tany ny fiedina zay nentin'i Jesosy nandresena ny Satana de ny tenin'Andriamanitra raha isika fotsiny misy fakapanahy anankitelo fa zay singanitsika manokana de ny andin'ny faefatra ny andin'ny fahatelo sy faefatra ny Matio toko faefatra hoe de nanatona ny mpakafanakana no tamin'ny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de tenenao tonga mofo ireto vato reto fa izy kosa namalika nanao tamin'ny hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra tenin'Andriamanitra noentina nanoherana ny fakapanahy nataon'ny devoly satria fahagagana daladala ny tiano tanterahan'i Jesosy Kristy mitondra vato izy de ataovy tonga mofo reto izy ary matetika ny devoly rehefa hakafana ny zanak'Andriamanitra de mikitika mihitsy izy le nofo zay hoanina zay hotafiana zay hosotroana manika tonga ny fitoriana filazantsara mampiorina ny olona amin'ny nofo mety holevina zay tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe ny nofo mandra tsy mandova fanjakan'ny lanitra de rehefa jerevana ny fitoriana filazantsara ny akamaroana sy ny fampisehoana famantarana sy fahagagana fampanantenana bokady de rehefa jerevana misehatra ara-panahy de asaina mitondra vato mihitsy le olona mba ho avadika ho lasa mofo vitan'i Jesosy zany raha nataony fa saingy tsy manao fahagagana daladala tahaka an'izany Jesosy Kristy ary izy efa niteny mihitsy hoe katsao ny fanjakako sy ny famarinako de hanampy anareo ny zavatra rehetra ny fikatsahana ny fanjakana sy ny famarinana de fitodiana amin'ny tenin'Andriamanitra sy manaiky ny torolalana apetrak'Andriamanitra satria Andriamanitra mahafantatra fa nofo mila mitafy mila misotro mila mihinana isika kanefa tsy zany zavatra zany ny zava-dehibe tokony hanotona n'Andriamanitra fa ny fikatsahana le fiainana mandrakizay fa zany rehetrarehetra anosy de na tsy mangataka aritsika de omeny maimaimpony zany de ny tenin'Andriamanitra no mamaritra an'izay le hoe inona ary ny tokony ho raisitsika de ny tenin'i Jesosy tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona sy ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra satria io tenin'Andriamanitra io afaka mamorona ny tsy misy eo amin'ny fiainatsika kanefa mila mifehtena mba tsy voasarika ny fakapanahy ataon'ny devoly ary zay ny tsy ahatanterahan'ny olona ny fifadikanana tena ankasitrahan'Andriamanitra satria lasa fifadikanana diso ary mitanjona kendren'ny olona rehefa mifadianina de saiky hoan'ny nofo mandrakariva fa tsy hoan'le fiainana mandrakizay satria ady fanandrinany tsara sy ny ratsy ny fiainany zanak'olombelona de zay no natonga antsika nyresaka hoe rehefa faritana le fifadikanana de ny lioka toko faraiky amby roapolo lioka toko faraiky amby roapolo de ny andininy fa enina amby telopolo fa miaimbena ozy ka mivavah mandrakariva mba hahery anareo ka handositra zany zavatra ho avy rehetra zany ary hitsangana eo anatrehan zanak'olona nresakitsika taona 2023 ange mandalo teo zavatra sarotra tsika mandalo aditsika ary kanefa ny fiainana tokony iainan'ny kristianina de fampahoriteny fifadikanana mila mahatsapa mihitsy fa zay ady atrehan'izay de ady fanandrinany tsara sy ny ratsy ary zay no natonga an' Jesosy Kristy teny hoe miambena na zavaitsika teto zay midikany de hoe mihereta tory matoa miambona de no fahafantarana fa misy fahavalo mitady anafika matoa miaro tory taka n'ireny sécurité reny de misy fahavalo mitady anafika ary tsy fantatra ny vanim-potoana ahatongavany tsy fantatra hoe rovina izy no anafika kanefa le fiambenan'izay natonga antsika nyresaka hoe rehefa mifaritana ny soratra masina
de ny atao hoe miambina, ny atao hoe miaritory, mira, mifady anina, zay le zava-panahy. Ary mila manaky ny famarinany tenin'Andriamanitra tsika fa tsy fahatra fotsiny amin'ny zavatra nonofehaka rehefa tsy mahafoy sakafo hoanina de zay natao hoe fisadin-kanina, fa mba manakatra hoe matoa misy zavatra fadina de ratsy. Zay midika miambina, zay midika miaritory, kanefa tsika mahafantatra tsara mihitsy fa rehefa miambina tsy hoe miandro fotsiny fahatongavany fahavalo tampoka, tsy hoe miaritory de miandro fotsiny fahatongavany fahavalo tampoka, fa satria fantatra fa fahavalo no manafika. De noho izany tsy vitany hoe miambina, tsy vitany hoe miaritory, fa mila miazona fiadiana ihany ko. De io no hitantsika tarihin'ny Efesianina toko faha 9 zay nazavaintsika hoe zava-panahin'le Exodosy toko faha 12 andininy faha 12 ary toy zao nataonareo raha mihinana azy, mivalahanareo voasikina ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo, mitehanareo eny amin'ny tananareo, de hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova. De hitantsika moa ny fifandraisan'izay satria hiainga ny zanak'Israely ary matoa io ny zavatra ny tanterahany zay niraisintsika hoe nandray fanasan'ny tompo ange ny zanak'Israely nanomboka ny ainga. Ary tamin'ny farany resantsika hoe rehefa jerevana vizotra ny soratra masina de tsy ny fanasan'ny tompo no mamaritra ny batisa, tsy ny batisa no mamaritra ny fandraisana fanasan'ny tompo, satria araka ny fotom-pampianarana zay hitatsika de tsy afaka mandray fanasan'ny tompo mihitsy raha tsy vita batisa, ary tsy mandray fanasan'ny tompo koa ny ankizy kely, fa raha ny soratra masina nefa no arahana, satria ny fiainan'ny zanak'Israely de zay ny tandindony fiainan'ny kristianina, lalana mizotra ho any amin'ny tany Kanana, mira lalana mizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. De amin'ny Exodosy toko faha 12 nandray fanasan'ny tompo ny ankohonana rehetra hatramin'ny lehibe na hatramin'ny kely, fa tsy hoentina mandeha satria lavitra ny lalana. Be ny fahavalo zay eny an-dalana iny, de io no nahatonga an' Jehova mibaiko hoe valahanareo voasikina ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo, tehanareo eny an-tananareo, hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova zay tandindro ny fandraisana fanasan'ny tompo, fa hiainga hisedra zavatsarotra. De ny zava-panahy ao anatin'izy io de ny Efesianina toko faha 9 ny andiny faha 14 ka hatramin'ny faha 20 mivararaka siky ny famarinana ny valahanareo ary mitafiny rary ny fierovatratra, kirareo ny fahavonona ampanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary fanampan'izany rehetrarehetra zany de tany ny finoana ho ampinga zay azahoanareo hamono ny zana-tsipika mirehitra zay alefan'ilay ratsy, raiso ny famonjena ho fiarovan-doha, ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ho mifanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ina moa no natonga antsika namerina an'izay, tsy vitany hoe miambina fotsiny fa hoe miandro ny fahavalo tonga, fa misy fiadiana koa zay hiomanana mba hamelezana n'ilay fahavalo amonona ny zana-tsipika alefan'ilay ratsy. Ary zay le fitaovam-piadiana ananan'izay matetika angeny olona milaza fa miambina, milaza fa miaritory, fa tsy manana fitaovam-piadiana no entina miatrika ny fahavalo, fa ato de ny fitaovam-piadiana hoentina miatrika, hoentina miambina, hoentina miaritory. De tahaka ny zanak'Israely le fieretatory ange de zao, tsy hoe tena alina ny andro de tsy atory ianao, fa ny fieretatory de le fiaingana andeha ho any amin'ny tany Kanana, ka ny fiembenana mandritra ny vanim-potoana zay andehanana hamonjy an'ilay tany Kanana. Fa ny fahavalo tampoka eny an-dalana eny izy de amin'ny fomba tsy takatra ny saina hamely, de raha tsy manana fiadiana de zao ho resin'ny fahavalo. Kanefa ny fiadiana araka ny hitantsika voalohany
tamin'ny fakam-panana anjoan' jesosy de tia misy vato atao fotonga mofo inona ny fitaovam-piadiana no entin' jesosy kristy nanohatra an'izany de ny tenin'andriamanitra tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay naloko ny vavan'andriamanitra de io le resantsika ny aty amin'ny Efesianina toko fahenina fa singanitsika fotsiny ny 10:7 raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy ny olona miambina ny olona miaritory ny olona mifadianina de manana ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy mentina mamono ny zanatsipika alefa n'lay ratsy ary raha vo asaina miambina raha vo asaina miaritory de ny dikany mitondra fiadiana de mazava ho azy tsy azo dikevitra sarotra ny zavatra trehany betsaka ny fahavalo tsy apozina betsaka ny zavatsarotra andalovana ka raha tsy ampy fitaovam-piadiana de tsy maintsy ho resy mandrakariva ary zay no natonga antsika ny resaka an' Jesosy Kristy niditra tao anatin'ny fifadikanina nandritra ny 7 alina tsy ainana ny fifadikanina ary ny olona iaina ka andeha ho any an-danitra izotra amin'ny lalan'ny famonjena raha tsy ampy tenin'andriamanitra raha tsy ampy tenin'andriamanitra de tsy maintsy ho resy izy ina nefa ny zavatra mitranga raha singanitsika manokana fotsiny ny fomba atao amin'izao vanim-potoana zao vokatry ny tsy fihondrehana ao anatin'ny teny soratra masina miditra amin'ny fifadikanina fa ny zavatra ataon'ny olona de mahafofotsy ny sakafo fa tsy mieritreritra ny zava-panahy hoe le tenin'andriamanitra ange de oentinao miady amin'ny fakam-panahy alefa ny devoly zay toromarika apetrak'andriamanitra mba hahafahantsika mivoaka ho mpandresy de mila raisina ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy oentina mamono ny zanatsipika alefa n'le ratsy ino moa mahatonga antsika miresaka an'izay ny fahatsoa-kevitra manoloana hoe tsy maintsy vita batisa vao mandray fanasan'ny tompo kanefa mazava tantara zay hitatsika ny zanak'Israely nandray ny fanasan'ny tompo de nandeha nyzotra ny ala tao amin'ny tany Egipta de zay vao natao batisa tao amin'ny ranomasina mena zay no natonga antsika ny resaka hoe tsy ny batisa no mamaritra ny fandraisana fanasan'ny tompo fa ny fandraisana fanasan'ny tompo ny tokony hanosika ny olona tsy maintsy mandalo amin'ny batisa ary ny batisa tsy atroka azahoana famonjena fa lalana tsy maintsy andalovana anamafisana ny hery zay ananana ahafahantsika misedra ny fakam-panahy rehetra ka tonga atsika ho tafiditra any amin'ny tany kanana ka arakaraka ny toe-panahin'ny olona tsy rehefa vita batisa de efa voavontsy fa misy zavatra takian'andriamanitra koa no anatin'ny batisa ka raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra za ny fiainan'ny olona na de vita batisa ary de horingana hitatsika tany amin'ny Korintianina 1:10 zany rehetrarehetra zany fa vita batisa anke ny zanak'Israely kanefa ny akabeazana ozy de tsy nakasitran'andriamanitra fa ringana tanan'hevitra zay manamarina ny foto-kevitra zay toriana matetika hoe rehefa vita batisa de matrokianao fiefa voavontsy fa ao anatin'ny soratra masina ary amin'izao fiainantsika zao de sahako ny tena tsy mbola misy olona voavontsy zany fa mbola mizotra eny amin'ny lalan'ny famonjena ka raha manaiky ny toromarika ny tenin'andriamanitra ao anatiny izy maharitra amin'izany de ho vonjena zay ny famarina ny teny soratra masina noho izany io tenin'andriamanitra io no ilaina mba hananan'ny olona vatsy hoentina ary fiadiana ahafahana miambina ahafahana miaritory ahafahana mifadianina taka ny nataon'i Jesosy Kristy singa ampahankely fotsiny an'raisika hoe fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofy amin'ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'andriamanitra de io ijerevantsika ny zava-panahy satria rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika iza moa tsy mahalala raha mijery fotsiny tantarany zanak'Israely ny Exodus 2:20 de fantatra ny fiangonana rehetra fa fandraisana fanasan'ny tompo io ary midika ny fandraisana fanasan'ny tompo de mihinana ny nofon'ny Kristy ary misotro ny ranony Kristy midika an'izay de mandray
an Jesosy, mampiditra an Jesosy ao amin'ny fiainany. Matetika io tsy tsapan'ny olona, fomba ivelany fotsiny mahatonga azy mandray fanasan'ny tompo, fa tsy fantany ny zava-panahy. Takiny tenin'Andriamanitra ao anatin'izay fa mifandraisana fanasan'ny tompo nge de fanamafisana fandraisana an Jesosy Kristy. Ary zay le ataontsika hoe mariky ny fahateraham-baovao, mariky ny fandraisana an Jesosy Kristy. Ary zay no mahatonga antsika miresaka arao tsara ny fanazavana fa tsy ny olon-dehibe rery ihany no tokony handray an Jesosy. Anankizy kely ange ataoko tenenitsika, raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy, Jesosy ao anatinao. Tenentsika amin'ny ankizy zany fa tsika tsy mandrarana ny ankizy hoe ny ankizy kely tsy mahazo mandray an Jesosy, fa fomba ivelany fotsiny mba hoentana handresena lahatra ny olona, fandraisana mofo sy fisotroana amin'ny kapoaka misy ny divay, hoe tahaka niny fihinanako an'ity mofo ty, zay sakafo mahavelona sy sotroko an'ity raha ty zay misy otrikaina mahavelona, de toraka zany keo no tokony handraisako an Jesosy Kristy. De io no mahatonga n'le Jaona toko voalohany manazava kely fandraisana fanasan'ny tompo isika, efa nazavaina tany aloha tany, kanefa tsy mampaninona manao teny averina mba ahafantaratsika hoe tena manana le fidina, mety miady tokoa ve tsika satria sa mandeha anjambany fotsiny ka le lasitra fototra zay miainatsika hatramin'ny voalohany ihany, mbola iainatsika am'izao vanim-potoana zao. Jaona toko voalohany ny 12 fa zay rehetra mandray azy ozy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, de zay mino ny anarany zay rehetra nandray azy. Ahoana zany fandraisana azy zany? De rehefa tena jerevana ange ny tenin'Andriamanitra de tsy misy zay tsy mahalala hoe zay rehetra mandray azy eo amin'ny 14 ary ny teny de tonga no fosoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny de voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'indray sady feno fahasoavana sy ny famarinana. Lay teny tonga nofo tsy misy zay tsy mahafantatra an'io Jesosy, ka raha Jesosy no lay teny tonga nofo de io no mamaritra ny 12 zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe nandray an'le teny tonga nofo, nandray an Jesosy, zay rehetra nandray an Jesosy. Kanefa raha vao miresaka hoe nandray an Jesosy de fandraisana fanasan'ny tompo nge zany, fa arabaky teny de mihinana ny mofo sy misotro divay. Ary amin'ny Exodosy mihinana n'le zanak'ondry tsy misy kilema zay tandindro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ndra tetina amin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana, tandindro ny raha an Jesosy zay nalatsaka. Ka rehefa izay no zavatra mitranga de zay no manamarika fa zanak'Andriamanitra isika. De apetroange ny fanontaniana ny olon-dehibe ihany ve no miendrika ho zanak'Andriamanitra, fa ny ankizy kely tsy miendrika ho zanak'Andriamanitra. Fa raha ohatra mandray fanasan'ny tompo isika, ny dikany zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. De zao raha tiatsika ho zanak'Andriamanitra ny zanakitsika de tsy maintsy mandray an Jesosy zay rehetra mandray azy, mandray an'le teny tonga nofo. Kanefa rian'ny Jaona voalohany, Jaona toko voalohany 12 tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, de azo soloina le ery am'le hoe fa zay rehetra nandray azy, nandray an'iza, nandray an'le teny tonga nofo mazava be. Fa iza le teny tonga nofo? Jesosy. Kanefa Jesosy Andriamanitra. Ary filazan'ny Jaona toko voalohany 12 tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. De zao le teny tsy hafa fa Andriamanitra, de azontsika soloina ny 12 zay rehetra nandray ny tenin'Andriamanitra de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Kanefa ahoana voalazan'ny Efesiana? Voalazan'ny Efesiana de zao raiso avokoa fedin'Andriamanitra, raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, zany hoe fedina hoentinao miatrika ny fakapanahy, asitry ny devoly io tenin'Andriamanitra io. Inona nefa ny zavatra misy
tsy mahajery an'io tenin'andriamanitra io ny olona amizavaan'nyfotoana zao indrindra ny kristianina satria zay le mahatonga antsika am'resaka hoe misy lasitra fototra sy fampianarana voatolotra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina nampitaina tamin'ny olona fa tsy avy intsony le olona andinika ny tenin'andriamanitra de ozy Jesosy Kristy aty amin'ny Matteo 5:20 Matteo 5:20 de ny andininy fa ino koa de foananareo ny tenin'andriamanitra ozy no fampianarana voatolotra reo ka hatramin'ny fasivy repe-tsara vilatsy marina naminaniny Isaia nareo hoe ty fireneny ty manajamolony fa mifony kosa lavitra ko fona ny ivavahandreo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy lasa didin'olombelona no fikiran'ny olona fa mifamarina anaraka ny soratra masina tsy raisin'ny olona satria zay ny nahazatra azy zay ny mahadiso ny fivavahan'ny olona zay ny mahadiso ny fivadikana nataon'ny olona satria le fiadina zay nomen'andriamanitra azy tsy entiny fadianina izy milaza fa miambina izy milaza fa miaritory izy milaza fa miady amin'ny fakapanahy izy kanefa ny tenin'andriamanitra tsy raisiny amafisiny aty amin'ny bokon'ny marika le izy marika 7 de ny andininy fa eniny ka hatramin'ny andininy fa 7 fa Jesosy nanao tamin'ny hoe marina naminaniny Isaia nareo be tsara velatsy araka ny voasoratra hoe ity fireneny ity manajamolony fa ny fony kosa lavitra ko fona no ivavahandreo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona fampianarina izy mahafony didin'andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona fa ho koa izy hay tsara no nafoizanareo ny didin'andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo ohatrany mampieritreritra zany tenin'i Jesosy zany tsy miafina amin'i Jesosy anke ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao hoe ary ny teniny de mampafantatra atsika fa misedra zavatsarotra isika zay ny mahatonga azy miteny miambena miaretatory indikany ozy sika raiso ny fiadin'andriamanitra rina le fiadina atolotra de ny tenin'andriamanitra de io ny fiadina nahatonga an' Jesosy tao anatin'ny fifadikanana nandresy ny fakapanahy nataony devoly le tenin'andriamanitra tsy voafandrika ny zavatra ranofy izy tsy minofy ihany ny veloman'ny olona ozy fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'andriamanitra ka tao anatiny zany rehetrarehetra zany raha miveryntsika tany amin'ny Exodus 2:12 atao izao nataonareo rehefa mihinana azy de miazo lazainy de nanomboka hatreo nanaiky io zanak'andriamanitra ny zanak'Israely satria izy rehetra nandray azy de nomenery ho tonga zanak'andriamanitra zany hoe nomena azy le fiadina ahafahany miatrika ny zavatsarotra de io le fandraisana fanasan'ny tompo zay mira fandraisana an' Jesosy zay mira raha ataotsika amin'ny teny mahitsy fandraisana ny tenin'andriamanitra de milazantsika gama tsisy andahany zany rehefa tena jerevana zanakitsika anke na de mbola kely ary ampianaritsika tenin'andriamanitra ary zay ny zava-panahy ambony indrindra mba dinio tsara ange iza ny tena zavatra tsara indrindra le mofo sy divay ve no masina kokoa no le tenin'andriamanitra kanefa rahatsika ny zanakitsika tsy andray an'le mofo sy divay fa ampianaritsika tenin'andriamanitra tena tsy mitombony zany rehetrarehetra zany fa raha ampianaritsika tenin'andriamanitra ny zanakitsika ndikan'izay raha tiatsika no tonga ho zanak'andriamanitra ny zanakitsika de mandray fanasan'ny tompo izy satria ny zanak'andriamanitra no manana ny fiadina entiny miady amin'ny satana ety ampamarana ny teny fampahirezana angery olona tsy fandraisana teny fikasana fotsiny anka de hotahiny ianao de zay mijanona treo fa misy fipetra apetraka mba ho arahana ahafahan'andriamanitra manatanteraka ny teny fikasana zay raisitsika mandeha tsy moramoritsika ary zay mahatonga atsika hoe fifadikanina fiainana ny resantsika ary ny fifadikanina de miainga amin'ny tenin'andriamanitra zay no raisina mba hahatonga atsika ho zanany satria ny zanany nomeny ny tena fiadina ahafahana miatrika ny zavatsarotra rehetra tsy mba sitraky tsika ve zany hoe tena zanak'andriamanitra ampy tsara
ny fitaovam-piadiana hoentina miatrika ny zavatsarotra ary ny fitaovam-piadiana omen'andriamanitra dia fitaovam-piadiana hitondra fandresena ho anao dia matoky sy mino fa fanahy mason'andriamanitra dia hiasa ao anatintsika mba ampisaintsainantsika ka natonga antsika hiverina ndinika ny soratra masina ary anaiky ny tenin'andriamanitra ho sabatra ny fanahy voninahitro n'andriamanitra vavakisika misaotra anao Jehovah'andriamanitra ray io no ny teninao izay tonga taminay teny mamerina anay indray ho amin'ny laoniny mba tonga anay hanavao ny fahateraham-baovao sy ny fandraisana anao Jesosy ary tsy zahay lehibe fotsiny fa nanotaranaka faramandimby hatramin'ny ankizy ary dia tianay ho zanakao dia sokafo ny masom-panahinay tombo mba hita ny fahazavan'ny teninao mba tonga fandresena ho anay dia misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.